Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny vabalala no ihaonana amintsika amin'izao fotoanan'io izao dia faly be ny tenako mihaona aminao eto indray androany manatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ny groupe izay maharesy izay miaraka amintsika isan'andro isan'andro manampy any amin'ny vady manatotosana izao fandarana izao dia ny fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy faly be mihitsy izay mahita anareo androany ary tonona amintsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny tompo raha androany ianao vao miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra kory natokavana teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka maharetatra amin'ny farany mahita fara fa iaraka antsika amin'ny adiny iray sasany eo ifampiray anatin'ny hira vavaka toriteny famelabelarina ny toriteny vavaka amin'ny firenena ny tanjona dia hitondra hero anao ny izao fandarana izao dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao ary anova ny lalam-piainanao anorotra vaovao ny lalanao ary dia hitondra antsika ho any an-danitra mihitsy no tena tanjona amin'izao fandarana izao ka dia maretatra amin'ny farana fa za resy lahatra tsy kisendrasendra kory natokavana teto raha sendra mba hitanao nandalo tao amin'ny telefona dia satria voatendry ho anao ary manana anjara voatendry ho anao ianao ka maharetatra amin'ny farana ega ne tsy taka nidiranao teto ny voanao eto raha kivikivy anao na ketraketraka na malahelohelo na resiresy anady mifanohatra amin'izany ny voanao eto amin'ity androany ity ko dia tahin'ny tompo mahereza isika tsirairay avy dia tahin'ny tompo ihany koa raha Jonatana izay niditra voalohany teto androany raha Jonatana no niaraka tamintsika niditra teto voalohany dia tsofina rano ianao raha Jonatana mba hotan'Andriamanitra tahaka ny kirosy any ianao Andriamanitra hoe ho an'ny kirosy ilay voahosotro dia tena hoe nitsodrano rehetra nomen'Andriamanitra ny kirosy dia mba avakekely fa dia omenanao koa amin'ity androany ity raha Jonatana ary tsisy hajanona eo anoloanao ary efa ela no nanomanan'Andriamanitra zavatra teo amin'ny fiainanao io ko dia tahin'ny tompo raha Jonatana dia maherezy ianao ho tahin'Andriamanitra izay rehetra mombanao manontolo tahin'ny tompo raha Erika Eliana Sandola Erika Kodaleoni Marizo Felana Rakoto Mami Mamsirandry Bersava Rasonatena Angela Tsiry Amboaramiel Faly Raheritovo Andoandry Mampionina Niana Mahenso Kada Kamalala Andoandry Fabiola Zanakandapa Bertsava ao ihany koa i sous-officialy Lidinette Ismaya tahin'i Jesosy efa niapitako teto izany taloha sa narona nitovitovy Becky Rolandy tahin'i Jesosy ihany koa dia tahaka izany ihany koa Rolianis Tongasoa tahin'i Jesosy Fity Marina Tiana Rasonatena Angela Tongasoa isika mianakavy Claudia Ravelarso Marijo Razana Monika Andrina Suzelle dia Tongasoa tsisy isorina Jonatana Tojo Mikael Macrine Tongasoa daholo isika rehetrarehetra Bartel Aurélie Rasoa Velomary androany koa vitako teto Tongasoa dia maharetatra amin'ny farany dia ho tahin'ny tompo nampalahelo kely moa fisarahantsika omaly satria dia tapaka teo amin'ny voanomboka mihitsy ny fanomboana ny famelabelarana dia nampalahelo kely fa tsy ampalahelo kely tsontsika androany ho toizantsika ny toriteny omaly ny fotoana omaly ihany zany ny toriteny omaly ihany ny velabelarintsika eto amin'ny androany ity dia ny toriteny fity zany zany hoe iverin'indro eto fity androany sady mitina ny toriteny amin'ny teny frantsay no hitondra an'ilay toriteny omaly verenantsika enona tsara dia vereto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ao anatin'izay ny arabako ny Fontaine Lalanirina Soameva Lovelitina tahin'i Jesosy daholo dia ao anatin'izay anefa ny vavaka fanomboana dia mety ny ranavavitsika Marijo ary vavaka firenena dia mety ny ranavavitsika Erika ka andao ary to dia mampanjotsika ry zareo menazy fitenena metraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Tahin'ny tompo ranabavy Marizo hanao ny fitenenana.
Intopo pasteur, dia taintopotsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fotoana izao indray dia hiaraka hivavaka tsika. Mbola velom-pisorana anao izay ry Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao izay satria mbola omenao atombonandro fahavelomana indray izay tsirairay avy, mbola omenao fahasalamana, omenao sofina mandre, omenao maso mijery, ahafahanay mbola manaraka izao fandahara izao indray amin'ny alalan'ny telefaonina Jesosy, izay fantatray fa misy ny fanatrehanao foana amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarovana ny anaranao. Dia makasitraka anao izay ny amin'ny fisian'itony fandaharan'ity Jesosy malala izay tena hoe mamelombelona amin'ny fanahinay isan'andro ary manasitrana izay rehetra aretina amin'ny fiainanay ny fisian'ny mpanomponao izay ampiasainao eto amin'ity fandaharan'ity Jesosy, mampahery anay amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia isoranay sy akasitrahanay anao izany satria mbola famindraponao, satria marobe ny olona mety hoe mbola te hihaino izao fotoana izao, marobe ny olona mbola te hanompo anao Jesosy nefa tsy afaka intsony ny zavatra maro samihafa na mety efa tsy eto ambonin'ny tany intsony, fa izay mbola amenao fotoana dia hisotra sy hanome voninahitra anao foana Jesosy. Dia androany izay mifona aminao ny amin'izay rehetra nataonay tsirairay avy reto, mety tsy fanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy tamin'ny tontolo andronay androany, dia mamindrafo aminay tsirairay avy, mamelany erikay tsirairay avy izay tonga eto ianao Jesosy, dia diovy amin'ny ranao izay tsirairay avy reto, indrindra ny fonay sy ny sainay sy ny sofinay izay haino ny teninao, dia amasinao amin'izany ranao izany indray mba ho tonga fiainana any anatinay ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto androany. Dia rakofa amin'ny ranao ny fitaovana rehetra any amin'ny foibe any Jesosy, rakofa amin'ny ranao zavatra rehetrarehetra izay ampiasaina, ny connexion ny tsirairay avy, ny connexion amin'ny foibe sy izay rehetra manaraka eto, dia rakofanao amin'ny ranao soa Jesosy malala amin'ity fotoana androany ity, ary ho vita soa matsara ny fandaharana androany ny ninona plan'ny Satana androany hanapatapaka an'izany fandaharana izany, dia fatorana amin'ny raha maherin'i Jesosy Kristy izany, tsy ambinina tsy anankely ao anatin'ity fotoana androany ity, fa tena hoe ny fanatrehan'ny fanamasinao no hiasa eto, ary ny fiarovanao mahery no hiaro fotoana rehetrarehetra eto Jesosy. Dia vandio any amin'ny toerana izay misy azy any ny tsirairay avy, na reradraraka na marary na mandalo olana ninona zavatra atrehan'ny tsirairay avy, dia za matoky androany fa tsisy alamaina eto fa tena hoe ho sitrana ary ahery ny alalan'ny teny izay hoentin'ny mpanomponao, dia hosory tsirairay avy izy ireo ny teny rehetra alohan'ny vavany, hosory amin'ny fananao masina mba hitsatoka any anatin'ny fony tsirairay avy izay manaraka eto izany teny izany, mba haniry avy zato eny tsy manam-pahataperana any anatin'ny fosy fanahiny tsirairay avy ao anatin'ity fotoana androany ity. Dia makasitraka sady izay ny avarim-bavaka izay efa omenao anay Jesosy, ny voninahitra dia averinay ho anao rery any amin'ity fotoana androany ity. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra ny diakontsika Ranabavy Marie-Jo tao anatin'izay vavaka matsiro tena mamy. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana anay amary fitianao Ranabavy ary tsy mba velan'Andriamanitra verimaina akory ny asa izay nataonao teto, fa Andriamanitra dia miteny amintsika foana hoe tsy foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy, ka dia tahin'ny Tompo dia mahereza Ranabavy Marie-Jo. Hieno famelabelarana, hieno famotinana aloha tsika izao, dia izay tsika vao hieno hira ametrahantsika ny fotoana androantsika ny toriteny ihany koa. Andao ary mino finaritra tsika rehetra hieno famotinana izay entin'ny fititsika, tahin'ny Tompo fity hanao ny fitenenana. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 19 avril 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Marina. Et félicitations sœur Marina pour ton premier sermon. Que Dieu te guide toujours dans tes pas et que Dieu te donne toujours la force et l'onction pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais pour lui. Alléluia. Le verset que nous allons lire se trouve dans le psaume 51 verset 13. Psaume 51, verset 13, au nom de Jésus. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen.
Là, c'est David qui a crié à Dieu à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est là que David, il avait volé la femme de quelqu'un et qu'il a en plus tué cette personne, donc le mari de cette femme. Donc, c'est pas que David, c'est un tueur ou un voleur d'épouse, parce que sinon ça voudrait dire qu'il le fait tout le temps. Mais à ce moment-là, David, il a trébuché. Donc, il a volé la femme de quelqu'un et il a tué le mari de la femme. Donc, dans ce verset, David, il s'est repenti. Toi aussi, est-ce que tu as trébuché? Et qu'est-ce qui t'a fait trébucher? Si tu viens te repentir auprès de Dieu, Dieu, il peut te pardonner. Alléluia. Donc, à ce moment-là, David, il avait très très peur. Il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que nous, quand on n'a pas l'Esprit Saint en nous, quand le Saint-Esprit se retire de nous, on n'est rien, on n'a plus de force, on est détruit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, on lit au nom de Jésus, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous donne de la force. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que David, il a demandé à ce qu'on ne lui retire pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous permet aussi d'oser agir. Et l'Esprit de Dieu nous donne les mots à dire quand on est face à une situation. L'Esprit de Dieu nous conseille et il nous fortifie aussi. Et quand on a l'Esprit de Dieu aussi, on est heureux, plein de joie, plein d'amour. Dans Galates chapitre 5, verset 22, on lit au nom de Jésus, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. » C'est ça les fruits de l'Esprit. Et donc, David, il voulait garder tout ça, tous ces fruits de l'Esprit, la paix, la joie, etc. Saül, lui, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il a eu très peur. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, on lit au nom de Jésus, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Amen. Donc quand l'Esprit de Dieu se retire, il y a de la peur en nous. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. Et c'est ça que David ne voulait surtout pas. David, il avait surtout peur de ça. Toi aussi, fais tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Fais ce qui lui fait plaisir et accroche-toi à lui. Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous dit, au nom de Jésus, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Donc là aussi, on nous dit, pour lequel vous avez été scellés. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu aussi, c'est notre sceau. Bientôt va arriver la Pentecôte. Il y aura la Pentecôte qui va arriver, donc le Saint-Esprit va venir en nous et c'est là qu'on va recevoir notre sceau. Donc n'attriste pas le Saint-Esprit, n'attriste pas l'Esprit de Dieu, mais sanctifie-toi tous les jours parce que le Saint-Esprit, il habite en les personnes qui se sanctifient. Il y a pourtant des églises, il y a une église par exemple, elle a fait une sortie et pendant la sortie, les gens dans l'église, ils ont chanté des chansons du monde, alors que c'est des gens d'une église. Le Saint-Esprit, il est attristé à cause de ce qu'ils font, et donc, évidemment, il part. Mais toi, garde en toi la présence de Dieu. Il y a des gens, ils travaillent tous dans une même église, mais entre eux, ils se volent des épouses, ils font le mal. Et donc, à cause de ce qu'ils font, ils sont vaincus par les sorciers, ils sont vaincus par les mauvais esprits, ils se retrouvent poursuivis par les Daral. Les Daral, c'est des bandits à Madagascar. Donc, pourquoi l'Esprit de Dieu, en fait, serait dans des personnes qui commettent des adultères, qui commettent le mal, qui chantent des chansons du monde? Il n'y a aucune raison pour que l'Esprit de Dieu reste en eux, c'est pour ça qu'il part. Mais toi, fais ce qu'il faut pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vienne en toi, parce que si le Saint-Esprit n'est pas en toi, il y aura de la peur en toi et tu n'auras plus de paix dans ta vie. Demande toujours à Dieu à ce que son esprit ne se retire pas.
Et si avant tu as fait quelque chose de mal, ne culpabilise pas, parce que ce n'est sûrement pas plus mal que ce qu'a fait David. Pourtant David, lui, il a été pardonné. Donc toi aussi tu peux être pardonné si tu te repens. Dieu peut te purifier et faire vivre en toi ensuite son esprit. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 19 avril 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soratsika an'Andriamanitra misaotra ny fity tamin'izany famotinana dia Jesosy anie hamaly fity anao ranabavy kely zanako fity malala ny fonay tombo hatrany Andriamanitra hamaly fity anao tombositra mitombo fahasoavana dia atao fany asan'Andriamanitra vakansy izy dia mavita famotinana. Etsika mavaka foana izy mbola mba zafady mbola mba afaka anao famotinana tsy indraindray dia rehefa tonga indray ary fianarana manomboka amin'ny semaine ambony io. Alléluia. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa izao ohatsika hanao antiry anankiray ity. Raha hanao antiry anankiray ity tsika dia ao anatin'ny tiry ity ianao maka toerana tsara dia maka baiboly ihany koa dia hieny toriteny izay entiny fititsika rehefa ianareo maray moa ilay toriteny fa averitsika ihany amin'izay verina miaraka amin'izay koa ny famelabelarana ny toriteny. Halleluia. Dia tononoko amintsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny Tompo ary tononoko aminareo koa ny fitahin'Andriamanitra ao anatin'ity iray ity. Andahoary meno finaritra daholo. Hitayanao ny Tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, anome fiadanana. Hitayanao ny Tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, hanome fiadanana. Hitayanao ny Tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy, hanome fiadanana.
Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany hery zany a fa ho amintsika rehetrarehetra le zany fitahian'Andriamanitra zany a ry havana malala mivoaka ianao na miditra dia ho tahian'Andriamanitra ne ianao a sy izay rehetra ataonao a dia tahian' Jesosy a isika tsirairay avy. Ohatsika hiverina ianao an'ilay toriteny omaly a dia ao aorian'ity toriteny ity a mino avy avonimbony ianao amin'ny baiboly a fa nahazo toerana tsara saingy arabaka any izy mbola tsy voaravako a Nirina Rodriguez, Verselina, Eliana, Ranabavlina, Artizanay, Rodine Marie, Fanindra Safondramanana, Mamavalytina, reo mbola tsy voaravako teo daholo a. Dia tahiny tompo daholo a, maharetatra fanitody Raonso sy izay koa mbola tsy voaravako tany ambony tany. Zay daholo angambany mbola tsy voaravako a. Ialana tsiny raha misy tsy voarava tany aloha tany. Mamy le hira Lovlia, mamy ohatrany gâteau nataonao ihany. Tatia amin'ny pasika tatia na ampisehoana mba ampitantara kely. Alleluia, miroanitsika toriteny. Ny fikavanantsika izay manokana izay mivady dia tena enika. Eniky ny fifaliana sady tena faly be mihitsy manana rehetrarehetra fa rehefa niaraka tatia tamin'ny pasika complet ho any rehetrarehetra. Raha ohatra zao hoe misy zavatra eo anivon'ny resaka kitikitika amin'ny fiarakodia sy ny sisa, eo raha lafaly raha heritovy. Alleluia. Tatia sakafo mahandro loaka, eo ry zamina, ry mampionina mahay mahandro reme manambo tsoa. Fa nga vitan'izay tonga ny hariva eny Lovlina kasa mahakipatisy azy nanaovany gâteau tsara be mihitsy zay taty. Eny koa i aki cuisine na Ranabavy Someo manao crème glacée kely zay. Zay ny deseranay fa tena mahafinaritra. Mahafinaritra ny tena complet ny ekipantsika. Ho anareo izay tsy tonga avy amin'ny Pentecoste. Alleluia. Mbola hiaraka indraitsika amin'ny Pentecoste eto mba afaka mba ilamina ny resaka transport mba afaka mbola ifamezivezitsika amin'ny Pentecoste io a. Dia hanao Pentecoste miaraka indraitsika raha lasana vavy malala. Tena tsy maintsy handray batisan'ny fanahy masina, tsy maintsy vita batisan'ny fanahy masina ihany ianao amin'ity taona ity. Ary ny fotoana raha mbola tsy nandray ianao tamin'ny pasika dia io Pentecoste io handrandratsika batisan'ny fanahy masina. Zay a. Dia dahoaritsika rehetrarehetra avy hatrany dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpandrosoantsika fitia hitondratsika anatin'izany tenin'Andriamanitra izany a. Dia avy eo amin'ny verina eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny efa fanaontsika hatramin'izay. Mino finaritra daholo ary isika tsirairay avy raha lasana vavy malala. Dia rehefa avy eo tsika mihaona mahereza. Tahian' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Tahian' Jesosy dada dia fifaliana ho ahy indray no mandray anareo eto amin'ity fandarana ity. Dia resiko fahasoavana lehibe ho anahy ny mizaran'ity tenin'Andriamanitra ity aminareo ahafahantsika mifampahery indray. Ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika dia ao amin'ny Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry. Ny niantson'Andriamanitra ny Abrahama sy ny nivahiny ihany tany Kanana sy Egypta. Amin'ny anaran'i Jesosy, aloha Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'irainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hitahy izay manisy soa anao fa hanozona izay manozona anao. Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Amen. Efa notorisika teto moa ity tenin'Andriamanitra ity, hoe Andriamanitra niantso any Abrahama dia nitenanazy hoe miala amin'ny tranon'irainao sy ny havanao sy ny taninao dia ndana makany amin'ny tany izay asehoko anao, fa ho tahiko ianao ho tonga firenena lehibe ianao hitahy izay manisy soa anao fa hanozona izay manozona anao dia ohatr'izany. Dia Andriamanitra zany teto tena nanome teny fikasana lehibe any Abrahama izy.
dia Abrahama moa nankatoa. Dia tsika koa ngambany ny olona rehetrarehetra ngambany raha mahay an'izany antsin'Andriamanitra zany miampy an'ilay teny fikasana dia mety hankatoa daholo zareo, mety hanaraka an'Andriamanitra zareo satria tena teny fikasana ngeza be no manoloana anazy eto. Dia hojerentsika ny ten'Andriamanitra anankiray indray ao lavidavitra ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo. Genesisy toko faharoa amby roapolo hovakitsika ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy. Niny izahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Andiny voalohany. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama, ary hoy izy: ity aho. Ary hoy izy: eto ny zanakao, ny raha tokanao izay tianao dia Isaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay mbola lazaiko aminao. Amen. Teto izany Andriamanitra dia fantatsika tsara fa teto no nizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Teto Andriamanitra teny tamin'ny Abrahama hoe alaivo ny zanakao, raha tokanao dia hoe to fanatitra ho dorana ho anahy. Dia teto tsy nisy hoe teny fikasana, tsy nisy hoe ho tonga firenena lehibe ianao, ho tahiko ianao, tsy nisy teny fikasana teto, fa iraka fotsiny no tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa nefa ny Abrahama mbola nankatoa. Vakitsika amin'ny andiny fahatelo. Ary ny fomarena koa Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra zatoviny roalahy koa miaraka taminy sy Isaka zanany. Amen. Abrahama zany teto ny fomarena mihitsiny anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Izy mbola nankatoa ihany na dia tsy teo aza ny teny fikasana. Teto zany Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho hita hoe fitiavana an'Andriamanitra ve no nanaovany Abrahama ny sitrapony hatramin'izay, sa le fitiavana le fitahiana, sa le fitiavana le harena no nanaovany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hita moa eto fa fitiavana an'Andriamanitra no anompoana Abrahama an'Andriamanitra. Ohatr'izany koa amin'ny tantaran'i Job, ny devoly dia nieritreritra fa Job manompo an'Andriamanitra fotsiny satria tiany le harena omen'Andriamanitra, satria tiany le fitahiana omen'Andriamanitra anazy. Fa nefa Andriamanitra koa dia nizaha toetra ny Job, nampadalo azy ady mafy, dia hita fa Job mbola nitazona ny fahamarinany. Izy tsy nanota mihitsiny na dia tao anaty ady mafy azy izy. Dia hita koa fa Job dia nibanjina ny an'Andriamanitra fa tsy ny fitahiana nomen'Andriamanitra, tsy ny teny fikasana nomen'Andriamanitra. Be dia be zany ny olona nadalo fizahan-toetra ohatran'izany. Josefa koa nandalo fizahan-toetra ngeza be. Josefa nandray teny fikasana avy amin'Andriamanitra izy. Nanofy izy dia nanofy izy hoe ny rahalahy sy ny ray aman-dreny ny akohaka teo anatrehany. Nanofy izy hoe olona lehibe zany izy. Fa nefa avy eo inona ny zava-mitranga? Ny rahalahy nialina azy dia avy eo natsipiny tao anaty fatsakana i Josefa, dia avy eo novarotany tamin'ny Egyptiana izy, dia avy eo nigadra koa i Josefa. Tena nandalo ady mafy Josefa. Fa teto koa Josefa mbola nitazona ny fahamarinany. Raha ny teny fikasana no banjin'i Josefa teto dia mety tonga dia niala tamin'Andriamanitra satria mety nieritreritra izy hoe aiza koa izay nofy Andriamanitra? Ty ve le nofy nataoko tamin'iny aliny? Za ve manofy hoe olona lehibe? Za ve manofy hoe ny akofan'olona dia te hampigadrana ve za? Dia mety niala tamin'Andriamanitra izy. Fa tsy le teny fikasana no mibanjin'i Josefa teto, fa le Andriamanitra izay nanome an'ilay teny fikasana. Andriamanitra zany no mibanjiny dia ninona zava-mitranga dia nitazony foana fahamarinany, tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Ary na dia tonga koa aza ny fitahiana dia tsy niala taminy koa izy. Dia tsika rahana tokony ohatr'izany koa. Tsika
raha ny teny fikasana no banjintsika dia mora miova tsika, mora miara amin'Andriamanitra tsika, mora mivadika, mora miverin-dalana. Ohatr'izany satria vao tsy tonga zany le teny fikasana, vao tsy tonga zany le fitahiana dia tonga dia miara amin'Andriamanitra tsika dia ohatr'izany. Dia tsy eo akory zany le fitiavana an'Andriamanitra, fa le fitiavana an'le fitahiana no ao anatsika raha zany. Fa raha Andriamanitra no banjintsika, raha Andriamanitra no jerentsika foana dia eo foana ny fitahiana, eo foana ny teny fikasana, eo foana ny zavatra tsara izay omen'Andriamanitra antsika. Fa na dia tsy eo koa aza io dia tsy miara amin'Andriamanitra koa tsika. Dia izany no mahavonjy antsika izany hoe mitazona ny fahamarinana, n'inona zava-mitranga zany. Izany no tena mahavonjy antsika, ary izany no tena ilain'ny kristianina amin'izao fotoana izao. Satria amin'izao tena amin'izao moa krizy dia ny olona izao miorooro daholo, matahotra daholo ny olona hoe tsisy intsony ny vary, tsisy intsony ny lafarinina, tsisy intsony ny menaka ohatr'izany. Dia eo zareo dia matahotra. Dia ny kristianina mibanjina an'le fitahiana zany dia tonga dia miara amin'Andriamanitra zareo, satria raha tsy eo ny fitahiana dia tsy mivavaka zany zareo. Fa tsika mila mibanjina an'Andriamanitra foana. Amin'izay na dia tsy eo aza ny fitahiana, na dia eo aza ny ady mafy, dia tsika mitazona ny fahamarinantsika foana. Aleloia. Ary rehefa raisintsika koa ny teny fikasan'Andriamanitra, rehefa Andriamanitra no manome antsika zany teny fikasana zany dia tsy maintsy tanteraka foana io, tsy maintsy tonga amintsika foana zany teny fikasana zany. Fa tsika no mila mitazona le fahamarinana efa noraisintsika. Ny ady mafy lalovantsika dia fizahan-toetra, ahafahan'Andriamanitra mahafantatra hoe aiza ny fontsika, amin'ile teny fikasana ve sa amin'Andriamanitra. Dia aza matahotra ianao raha mandalo ady mafy fa fizahan-toetra io. Dia rehefa mandalo ady mafy ianao dia aza miara amin'Andriamanitra ianao fa tediavo foana Andriamanitra, tiao foana Andriamanitra. Fa raha vao izay no ataonao dia ho raisinao le teny fikasana. Abrahama teto nakatoan'Andriamanitra izy dia fantatsika fa Andriamanitra no tena anazy amin'izay hoe aza vonoina ny zanakao. Dia avy eo Abrahama vao nandray an'ilay teny fikasana, avy eo Abrahama vao notahian'Andriamanitra. Aleloia. Dia tsika zany raha mandà fizahan-toetra ka mitazona an'ilay fahamarinana noraisintsika dia ho azontsika ihany le fitahiana, ho azontsika ny fitahiana, ary fitahiana mahatretrika zany, fa tsy fitahiana avy amin'izao tontolo izao, fa fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fitahiana sady tena hoe mahafa-po, sady tena mahafaly. Dia tazony foana ny fahamarinanao ry havana, fa tsy maty-antoka ianao raha manao an'io. Tsy maty-antoka ianao raha mankatoa an'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro. Tsy maty-antoka ianao raha miala foana amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Tsy maty-antoka ianao raha tsy manao an'io vaksiny io. Fa rehefa vitanao no mijoro amin'io dia ho raisinao fitahiana, no fitahiana tena ngeza be afaka avontsika dia ny lanitra ry havana. Dia mahereza daholo tsika dia tahin'i Jesosy daholo. Alléluia. Sotra ny fititsika amin'izany toriteny izany. Dia Andriamanitra manakarepa-soavana fity amaly fitianao. Mahafinaritra foana ny menao ilay toriteny. Tena mamy. Aminà manokana aloha tena mamy amiko menao ilay toriteny fity fa dia tena Andriamanitra ne hitanao dia ho ampitombony foana ny ositra ao anatinao dia ho ataony solovavany foana ianao. Halleluja. Dia misaotra antsika koa mankasitraka andreo satria fankasitrahana ataonareo ireo mantsy dia mampahery andry zareo. Reo no solika mirehatra ao anatin'ny zareo zany mampafana ny fony dia mazoto indray izy amin'ny ray volana ohatr'izao amerina ny toriteny satria eo nareo mampahery azy ary dia misaotra nareo mankasitraka nareo hatrany hatrany. Misy mbola tsy voaravako Samina kamaradin'i Jesosy Kodaleoni, Razana Monika,
Rantarila Marie Charline, Lina Rodriguez efa narapeako teo, amboaratsika. Rasoana tena Angela efa narapeako teo. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Alléluia. Genesis 12. Teto moa tsika nitapaka maly dia averiko ny zavatra niteneniko. Zao ny zavatra nitenen'Andriamanitra ry havana malala. Ny soramary dia ninetsoan'Andriamanitra ny Abrahama sy ny nivahinianany tany Egypta. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia hahatonganao ho firenena lehibe sady hitahanao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita izay manisy soanao ary hanozona izay manozona anao ary aminao ny hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia efa nazavaiko anao hoe misy zavatra anankiroa eto. Ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany dia baiko. Ary ao ambadiky le baiko, raha nandeha nakatoan'le baiko dia misy fitahiana tao ambadiky le izy. Raha navadiky Andriamanitra io dia tsy na Abrahama ny Abrahama. Ny nampiavaka ny Abrahama dia zao nakatoa aloha. Halleluja. Fa itsika rehetrarehetra raha tsika zanak'olombelona tenen'Andriamanitra hoe mandehana, ny salasala aloha tsika ary betsika ny tsy nandeha. Mety nanontany mihitsy aho hoe dia inona nefa ny ataonao anahy? Raha andeha zany dia inona nefa mba inona ny tombontsoako any? Nanana karana zay namako sady client izy tamin'ny asako taloha. Dia zany olona zany izay karana zay rehefa miresaka aminao izy misy zavatra atao dia zao foana zavatra teneniny, inona ny tombontsoako anatin'izay? Inona nefa izy ny tombontsoako anatin'izay? Zany hoe ny zavatra atao na misy zavatra irahana manao na varotra na inona dia fantany hoe inona ny tombontsoako anatin'izay. Zay zany zao fanohatra amin'ny Abrahama. Vitsy ny andeha amin'izany hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny rainao sy ny reniny sy ny havanao. I Abrahama tsy nanontany hoe dia inona ny dia ahoana ny inona ny tombontsoako. Fa raha navadika Andriamanitra hoe zao Abrahama, ianao ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao tena tonga anao lehibe mihitsy tena ataoko, tena tsy misy ohatr'izany io. Hitanao io ny sarinao raha hatr'izay. Ohatra asian'Andriamanitra sary zany. Raha andeha hanao vakansy tsika dia efa hitantsika aloha ny jerentsika ny sarin'ny toerana andehanana dia mitsiriritsika teo ho any. Fa hoe tonga ava fotsiny aloha e. Halleluja. Nareo zao naka ty hatraminay tsy nampisehoana hoe kodoro. Aka ty aminay dia nabotsina ny kodoro fa tsy mba mifandriny. Halleluja. Fa raha tany an-trano dia vateny hoe matory amin'ny kodoro mety nisy ny janona. Fa eto Andriamanitra ny havana dia zao. Mila olona mahatoky azy Andriamanitra. Nandeha raha tena fotsiny mandeha avy fotsiny aty. Tsy fantatrao izay andro anao ny fandeha fotsiny. Fa atsika tsy maintsy nampifamadian'Andriamanitra io. Ianao teo fitahiana. Ataoko fitahiana be ianao. Eny Andriamanitra. Ataoko hita izay manisy soanao ary hanozona izay manozona anao ataoko firenena lehibe ianao. Vonona. Tena vonona. Tena tsara kosa aloha zany Andriamanitra. Ahoana tsara? Fitahiana. Vonona kosa aloha zany. Dia ndana amin'izay ary mandehana. Izay tsika vao mandeha. Ny Abrahama tsy zany mety horan'Andriamanitra azy. Ny Abrahama nandeha aloha. Nakatoa aloha. Ary za mampahery antsika rehetrarehetra. Ao ambadiky ny fankatoavana an'Andriamanitra izay ataonao dia tadidio. Fa na hoela na hoaingana. Na hoela na hoaingana. Fitahiana no ambadiky izay. Fahasoavana no ambadiky izay. Fahitam-pity no ambadiky izay. Fahasoavana manaraka anao amin'ny andro rehetra ianao no ambadiky ny fankatoavana an'Andriamanitra izay. Zany no mahatonga antsika miezaka mankatoa an'Andriamanitra. Mankatoa, matoky, mino. Tsy fantatra angery havana. Zavatra asian'Andriamanitra ataontsika. Ozy le hira hoe aza vela alala. Aza vela alala. Ny antony nanaovanao. Ny ariva mamana tiako be ary ireo maraina vao. Halleluja. Tsy takatry ny saiko izay rehetra lahatrao fa ny angatahako raiko
aoka atoky anao. Halleloia. Anisan'ny mira tena tiako na ny tonina ny feo na ny mpanoratra azy koa dia tiako. Anisan'ny mpanoratra tena tiako akafiziko. Halleloia. Aoka atoky anao. Iainga ianao zao, akatoan'Andriamanitra ianao zao. Ozy ianao hoe inona ny ao ambadika izany, mandehana fotsiny aloha. Fa zay ny aloha lalana anao Ary teo alohanay nisy olona ny aloha lalana anay. Fa nijery todika ny vokatry ny fankatoavana an'Andriamanitra, tsy mbola nisy maty-antoka na dia iray ary. Tsy mbola nampanenina ary tsy mbola nafaty-antoka ny mankatoa an'Andriamanitra ny antony. Ary hitantsika amin'ny tantaram-piainan'i Abraham zany, niainga na dia tsy angipy mikipy, mandeha fotsiny. Tsy fantatra izay miandry ny aloha any. Halleloia. Fa zao matoky. Fatao ambadiky ilay fankatoavana. Tsy adinon'Andriamanitra noho ny teny mpitahy. Nampanantena. Fitahiana Andriamanitra tsy mandainga ary tsy mampanantena foana. Fa izay niteneniny dia ataony. Halleloia. Dia lasy Abraham. Nisy ny fiainan'i Abraham dia feno. Ho an'ny olona izay mieritreritra fa volana vahaolana, arenany vahaolana. Ho an'ny olona sahirana, ho an'ny olona mahantra dia vola mampanankarena. Ho an'ny olona manankarena, tsy vola intsony mampanankarena azy fa fahasalamana, fifaliana. Ho an'ny olona le mahantra be ireny, hozy ny olona iny tsisy tsy vitany vola e. Ny fiainan'i Abraham teo amin'ny ara-nofony dia azo lazaina hoe olona tena lamina ny fiainana. Nanan-karena izy. Nanan-karena satria raha ohatra zao amin'ny Genesis 12:12 ny tonga ny antson'Andriamanitra. Tonga ny antson'Andriamanitra. Hoe andao fotsiny aloha andeha. Halleloia. Aorony ny etakely. Any amin'ny Genesis 15:10 ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abraham. Halleloia. Any Andriamanitra vao nanao fanekena. Fanekena amin'inona? Fanekena ny amin'ilay tenin'Andriamanitra, ny amin'ilay fitahiana ho avy. Nanao fanekena Andriamanitra. Ary any amin'ny Genesis 12:20 nisehoan'ny anjely mihitsy. Halleloia. Zava-dehibe ngera fa nanaovan'i Abraham. Tsy ny olona rehetra nisehoan'ny anjely zany, fa le olona nakatoa, nanaiky hainga tsy misy avy any amin'ny tany izay nisy zavatra tao, tsisy nahory azy tao. Afaka anteny Abraham, tsy mety eto Andriamanitra fa azafiny zany fa lao eto. Io ny arenan'ny dada. Fa nanaiky ny hainga tsy misy fa miaraka amin'Andriamanitra misy sy mampisy. Halleloia. Sehoan'ny anjely ny farany. Dia nitahian'ny tompo. Ary nisy zavatra anankiray mba nampahory azy, tsy vola tsy arena. Fa zavatra ray tena nampahory azy dia zao, tsy nanan-janaka izy. Ary io zanaka tsy ananana io dia tena efa nanaritoky izy. Fa tsy ho azo intsony satria zao ny zava-nisy dia nanapirofo fa tsy hisy intsony zany. Ny vadiny efa nitsahatra tamin'ny fomba tsara, efa antitra. Efa azo lazaina hoe voiture de collection zany raha fiarakodia. Na ny piesa rehefa sarotra ny mahita azy. Zany hoe zavatra tsy ampy tamin'ny Abraham io zany tsy nahatena intsony hoe vitan'Andriamanitra. Ary izy mivady niarana naritoky. Izao ny zavatra tao anatin'ny fisainan'i Abraham.
tadidiny foana ny tenin'Andriamanitra ny Genesis 4:20 hoe ho fitahina tokoa ianao, hita zay manisy soanao dia hanoza zay manisy sonanao, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia resaka vola ny eritreretin'ny Abrahama tamin'ny ary misy tenin'ny Abrahama zay eto mahafinaritra. Asonge zay misy teny Abrahama mahafinaritra zay fa dia davo fetsety zao zao ny tenen'ny Abrahama fa tsy tadidiko ny versena misy mahita an'izay verset zay nareo, le nytenen'ny Abrahama Andriamanitra efa antitra fa inona ny mba azonao atao anaty, tsy nomenao taranaka ao izy, inona ny mba omenao anahy, efa mandroso ho antitra ao amin'ny 10:20 mba misy an'izay. Io Genesis 10:20 Alleluia. Hoy ten'Andriamanitra ary hoy Abrahama, rehefa manao fanekena tamin'ny Abrahama zany Andriamanitra, zao ny tenin'Andriamanitra. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitanaka anao hoe aza matahotra ny Abrahama, zany hampinga anao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Halleloia. Zava-dehibe. Andriamanitra mihitsy ny valim-pity. 2 ary hoy Abrahama Jehova Tompo, inona nomenao aho efa mandroso fahantelana efa tsy manan-janaka? Indro za tsy nomenao faramandimbo ka indro ny anankiray andratrano any ngeny andovanay. Io no nahory azy, ary tena nahory, ary tena hoe tery tao anatiny io. Dia niteny Andriamanitra hoe jereny kitana raha voisanao reo dia ho tahaka izany ny taranakao. Jereny fasika an-dranomasina sy ny sisa sy ny sisa. Na nandeha ihany ny fotoana. Ary fantatsika fa tao ambadika izany no natongava n'Ismaela, izay tsy sitrapon'Andriamanitra ary tsy sitrak'Andriamanitra akory, fa dia fanapahan-kevitry izy mivady tao fotsiny. Fa zao Andriamanitra rehefa miteny amintsika hoe hananjanaka isika, hoe hananjanaka nareo mivady, dia tena hananjanaka nareo mivady. Misy anabavy zay mpanaraka antsika teto taloha, dia efa lehibe ny vadiny, izy koa efa lehibe ihany, tena efa akaiky menopause mihitsy izy. Dia nisy fivadikanana antsika izay indray andro, dia tresendra tafateny teny ambavany hoe za nge raha natarato ka mbola tsy niteraka e, toa mantsy anazy hoentsika mbavaka avy ao, ndao itsika mbavaka ao fa tena miteraka ianao, tena nanjanaka ianao, tena ndao itsika mbavaka. Dia niaohatra izy, aza entina mbavaka fa aoka zao fa efa tsy fotoana antsony efa, hitanao, za tonga dia sa. Halleloia. Raha misy olona eto tsy mananjanaka, milesa MP amiko, tena hoentsika mbavaka fa tena nanjanaka nareo. Halleloia. Sitrak'Andriamanitra zany, za tsy mihafahafa tamin'izany, za tsy nanana fanahina tamin'izany. Fa raha nanaiky olona hoe ndao entina mbavaka, ndao efa nitaiza izy ohatr'izao. Halleloia. Fizy ny teny hoe toaka izao, satria hoe nanana fanahina ihany izy hoe tsy hoe fanahina fa nieritreritra izy hoe raha entina mbavaka eo tokoa tena ho tonga ny zazakely. Zay tsy mihafahafa amin'izany, manan'Andriamanitra velona tsika sady mihaino vavaka. Halleloia. Ny finoantsika ambony dia ambony. Halleloia. Za tonga dia voeniko izy teny ange mbola tsy mazana aive ho fa raha tianao raha ty fifadiana tsika tamin'izay sadika tamin'ny fivadikanana tamin'ny ovina moa tonga doa ndo entina mbavaka amin'ny fivadikanana teo izy indray no natahotra. Alleluia. Fa zanaka
nomba faniriany Abrahama teto. Dia ny tantara dia izao no nafinaritra be. Rehefa tsy nino moa izy dia tadiditsika tsara ilay rehefa nivangin'ny anjely izy dia nisy tenin'ny Abrahama zay aloha mahafinaritra te amin'ny Genesis 17. Efa ohatry ny kamitaizy izy. Satria rehefa tsy nampozony tsony izy eo na tamin'ny fandarana andramoka izao. Fa eto tsy nitsika manam-pinoana be. Eto na olona efa ho faty ary mbola entsika mbavaka. Olona tsy miteraka izany efa firy ny nentina mbavaka teto lasa miteraka ary havana. Halleloja. Inona ny tsain'Andriamanitra atao? Miankina amin'ny finoantsika fotsiny hoy Jesosy efa amin'ny finoanareo nge mahafonjy anareo tsika manam-pinoana. Ny finoantsika ambony be. Halleloja. Soratsika n'Andriamanitra izany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Genesis 17 tsika izao 15. Ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba ataonao Sarai intsony ny anarana fa Saraha no anarana. Ary hita azy ka hampanana azy zazalahy ho anao. Eny hita azy ka ho tonga firenena maro izy. Ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. Ary efa i Andriamanitra ny hita ohatra miteny amin'ahy Andriamanitra rato hitahanao dia hatramin'ny mampionina fity finoana fiara-tisy finaina to dia matoro ohatr'izao. Zany mampionina. Raha zany tahiany Jehova dia ianao zay ny anatin'izay olona ho tahiany Jehova zay koa. Ho ten'Andriamanitra. Hita azy halleloja. Fa ka voatonina tariny anaran'izy Sara tsy voatonina. Fa efa voafoka ao anatin'ilay hoe ho fitahiana tokoa ianao. Halleloja. Hitahanao Za zany zao raha zany tahian'Andriamanitra, reo zavady aman-janak'ireo tahian'ny tompo reo. Halleloja. Raha tahian'Andriamanitra na vavy Marizao, vady aman-janana ny tahian'i Jesosy. Halleloja. Zany io pakatra ny amin'ny ankonany, pakatra ny amin'ny olona olon-tidy ny fitahian'Andriamanitra. Zany Andriamanitra rehefa mitary avana. Andriamanitra rehefa mita olona anankiray na ny tomobilin'iny olona iny na ny masinina lavean'iny olona iny na ny tahian'Andriamanitra. Halleloja. Ny manodidina anao tahian'Andriamanitra. Na ny patron anazy ho tahian'Andriamanitra. Za ko rehefa nisy jeroko avombela aminareo fa za ty tena resy lahatra. Za mihitsy toa dia resy lahatra tsy misalasala amin'ity zavatra ity fa za misy fitahian'Andriamanitra. Eretinareo ny sosiete esako hatramin'ny dirako tao dia izao tsy mitsahatra mahazo maharsy ngeza be. Tena marina zany teniko anao zany. Dia mitombo be mihitsy ny chiffre d'affaires. Zay hoe isaky ny firy semaine izay dia misy fivorim-be ny fivorim-be amin'ny mpiasa rehetra. Dia mipetraka eo daholo dia miresaka amin'ny patron-nay. Miteny eo izy dia mamatatra ny amin'ny chiffre d'affaires ny orinasa. Mahazo bravo, miakatra be. Ny ary avana to dia izao ny finoko satria za miditra ato. Halleloja. Tsy mikirakira resa-bola aho fa satria za miditra ao. Halleloja. Tadidiko ny sosiete nesanay teto andafy teto. Niasa tao amin'ny DHL zay. Mety betsaka ny olona mahafantatra anahako teto. Niasa tao amin'ny DHL. Tamin'izany fotoana izany tao amin'ny DHL teto nisy fifaninanana manerana ny DHL manerana ny La France. Isaky ny dépôt ana DHL ireny zany misy concours hoe mandritra ny herinandro dia misy fotoana hifaninanan'ny mpiasan'ny DHL rehetrarehetra zay mahalivre entana betsaka indrindra sy tsisy erreur tsisy zavatra ohatr'izany. Dia nampivory anay ny chefinay tamin'izany. Za tao tamin'izay. Izy ilay chef misy hifaninanana izy fa zao hiezaka tsika. Fa itsika ny DHL kely indrindra eto amin'ny Île-de-France ozy izy fa hiezaka tsika mba hoe zao to dia teneko tamin'ny namako. Lasa tsika ho io fifaninana, lasa tsika ho io. Lasa tsika io. Tsy salasalany zany. Mbola tsy nahazo an'io kopy mihitsy ny le DHL nesanay fa ny ato dia fandresen-dahatra hoe za ato. Halleloja. Za misy za tsy mpanao mazy fa za misy fahasoavan'Andriamanitra. Na andeha le concours izy ianao DHL manerana ny La Frantsa. Tsy haitso zany hoe efa ho arivo tsy haiko ho firy dia ireny dépôt ana
DHL reny zany DHL zany na zay tsy mahay le société mpanao livraison reny mpanatitra eto amin'ny tranonareo na lefa le concours vita le concours ka le concours zany tonga de efa ny zavatra ataonao tsisy andaingana fa zavatra zay vitanao de efa anaty ordinateur any de anaty tonga de mipase any resaka internet sy ny sisa tonga am'izay afaka herinandro andeha le concours na isy ny herinandro de nisy herinandro fijerenan'le izany ihany iny am'izay mbola ao any koa mandraky tiny androany tonga va zay tonga marena andeha hiasa fa be am'izay le chef d'agence reny sady nitsipazany anay dao nahazo coupe zay nahazo cadeau daholo mpiasa reny de natsipotsipony tamin'ny olona reny hoe tsika nahazo voalohany de za tsy surprise tamiko le so antsanao tsy efa lasa tsika ho io efa lasa tsika io alleluia angatao amin'Andriamanitra zany hoe ianao io ngeravana voaositra zay toerana hidiranao tena teneniko anao zany zay toerana hidiranao tonga de tahin'ny tompo ny société zany zao tena vakivava ny patron anay fa tena atao anatin'ny zay fotoana fohifohy elaela zay tonga de mahazo marché tena tonga de marché ngeza be de ny azo ao zavatra ao an-tsaiko ato misy tahin'ny tompo ato misy tahin'Andriamanitra ato alleluia etretonareo fa ny patron anay mpanompo sampy tena mpanompo sampy izy tsy mpanompo sampy mamosavy fa manana olona zay zareo ohatriny hoe ona zany ohatriny hoe mpanoro hevitra moa fomba filazany zareo azy fa io olona io de fantatro fa io olona io resaka ara-panaly izy de manoro any zareo zavatra fa zao na inona ny patronko na inona ny fitahin'Andriamanitra miaraka amiko miditra ao alleluia zay ny fandresen-dahatra ary tsy salasalako zany zay ny finoko amen de tsy za reny zany tahin'ny tompo fa ny vady aman-jana fitahin'ny tompo ny patron fitahin'Andriamanitra alleluia de ohatry zany Abraham tenen'Andriamanitra izy ny amsaraozy izy de zao ho tahiko izy alleluia raha tiana tahin'Andriamanitra ny zanakao mivavahina manaova ny sitrapon'Andriamanitra makataovan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra tiana ho tahin'Andriamanitra ho vadinao simba lavo io ny asany tsisy mandeha amin'ny loniny io ny asany rehefa tsy vavaka izy makataovan'Andriamanitra ianao de teneko anao zany ao hitanao zany hoe ianao tahin'Andriamanitra hatramin'ny manodidina anao zany tety nizarana ampimekely ozy n'Andriamanitra hitahana azy de ampanana azy zazalahy anao de adiny fa 7 de nekoaky Abraham ary nitsika de nanao hoe hiteraka va za zay efa 100 taona de hiteraka ve Sara zay efa 90 taona de nitsika izy le mitsika eto lefa le miteza eno ay ianao ho tafavoaka amin'ny fiainana tsy eno ay toka mainna ihany ozy tsika zay rehefa tsy mihitsika manao an'izay someva ianao ho tahin'Andriamanitra toka mainna ihany pastera tsy mino ianao manao an'izay someva ianao tsy manao an'izay akory fa ny anarinao mba hitako eto ary tsy vitan'izay nitsika Abraham fa nataony Sara mbola ngeza lavitra noho izany any amin'ny 120 rehefa niseho ny anjely tena hitondra am'izay an'le vanim-bavaka de niteny tamin'ny Abraham any amin'ny Genesis 20 ary izy telo lahy tamin'ny Abraham de anjely io ay Sara vadinao de kosa izy indro ao amin'day izy de hoy izy verina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao ary indro amina zazalahy Sara vadinao alleluia eto koa zany Andriamanitra ohatry somary ela fotoana mbola tsy mety tonga fa fampanantenana teny fikasana foana no teny fikasana ary ianao azakivy miandry ny fatanterahany teny fikasana fa na teny fikasana 100 na 1000 ny tenen'Andriamanitra aminao
tsy maintsy tanteraka andriamanitra aminao raha maharitra miandry an'ilay teny fikasana eo anao. Nampiomanin'andriamanitra ry havana Abrahama handray an'ilay tena goavana. Fa isarana andrian'izany hiteraka zazalahy andininy fafolo tapamafaharoa ary sarana nandre zany teo ambaravaran'ilay izay teo voan'ilay ny teny ary Abrahama Sara dia samy efa zokiolaka nandroso fahanterana ary efa nitsahatra tamin'ny fombam-behivavy Sara efa menopause zany Sara ary Sara dia niome anakapoka nanao hoe momba ananafaliana ihany fa rehefa tratranitra toy izao sady efa tompoko lahy sady mitondromolotra io ve efa antsy tompoko lahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama nahoana no nome Sara ka nanao hiteraka tokoa fa rehefa antitra fa kanefa zao efa antitra zao fa moa misy zava-magaga zay tsy hain'i Jehovah fa ary nytenen'Andriamanitra mafy kely zany zareo teto ho ry havana le mimeme Sara teto tena mimeme amin'le tsy mihina ianao ke mbola tavavoaka amin'ny velona tavavoaka olo misy tena anankiray fiteny zay moa amin'ny teny malagasy taloha fa tsy teneniko eto intsony le izy rehefa tena hoe ianao io tavavoaka e dia misy teny kely zay fa tsy teneniko le izy fitenitsika zany ke tenen'ny Sara teto tsy mihino intsony Sara efa zavatra mampime ary zao Sara mieritreritra tsisy nahita fa Andriamanitra nahita azy nome ary nanteny fa manino ianao mime toy Sara za tsy mime ka me anao izy Andriamanitra mampime anao satria zavatra mampime anao zany teneniko zany satria fantatrao fa zavatra tsy ho tanteraka ary tazomin'Andriamanitra tamin'ny vavany izy mivady tazomin'Andriamanitra tamin'ny vavany izy mivady riavako malalako ary za mitena aza mba mimemerao fa sao dia tazomin'Andriamanitra asofa maty ny Alleluia. Zao ny olana tsisy hoe akoho metomboka amin'olo izy dia mifara mieux efa tenenao hoe ianao ngeka olona ho tafavoaka amin'ny fiainana dia ianao rehefa le tsy mihitsy dia mitenen'le izy dia mifara mieux fa zao tsy hoe alililivony akory mety mbola tsy teraka totsy tamin'izany teny zany itenen'ny amboarantsika le izy tsy mihitsy tsika manao an'io fa zao rehefa misy zavatra tenen'Andriamanitra anao dia aza mime satria ny olona dia zao tazomin'Andriamanitra tena isy souvenir eo aminao iny zavatra nomezanao iny. Andriamanitra kely avana malala sary-piaro amin'ny zavatra teneny Andriamanitra ozy Andriamanitra fa moa misy zava-magaga zay tsy haiko atao va amin'ny fotoana androny amin'ny fotoana toy izao iverina aminao ary Sara hanana zazalahy tsy nome ozy Sara ozy le anjely me mihitsy ianao dia zao ny zavatra nitranga any amin'ny Genesisy 3:20 ary Jehovah namangy any Sara araka ilay efa nilazainy dia nataony Jehovah tamin'ny Sara araka ilay efa niteneny. Hitanao zany zay tenen'Andriamanitra dia tsy maintsy tanterahany ary Jehovah namangy any Sara mba vario amin'ny baibolinao io ary Jehovah namangy any Sara araka ilay efa nilazainy ary dia nataony Jehovah tamin'ny Sara araka ilay niteneny. Tsy mandainga ho Andriamanitra tsisy mankivy anao fa Andriamanitra tsy mandainga toriana aminao isan'andro eto ry havana. Halleluia. Ary zany mahatonga anahy mbola mifikitra amin'io mbola tsy nandainga tamiko na indray mandeha mety elaela Genesisy 3:20 ny fanekena fa ny amin'ny faraika amby 20 mbola misy toko 3 mbola mataona n'izany 5:20 taona no ny andrasana n'izany ho tonga ilay valim-bavaka. So ihany tsika fa nafangan'Andriamanitra amin'izao fa raha tsika reto ngamba ny andro vavaka iandro valim-bavaka 5:20 taona vao tonga efa tsy haintsony efa anaty boîte de nuit tsika vao tonga ny valim-bavaka miverin-dalina sy maniratsira an'Andriamanitra.
fa ny antsika ary amam-bolana ny beany fambavaka dia efa kifo sy monomonina fa neny Abrahama 5 taona zao ry havana malala ny Genesis 5 dia zao naterahany Isaka ary Jehova namangy any Sara araka ilay fanolazainy ary dia nataony Jehova tamin'ny Sara araka ilay fanoteneny dia nanananaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama izy rehefa antitra izy. Alleloia. Ka io mihitsy ny fanontaniana za efa antitra ty hoe ianao efa antitra io mihitsy za zao hoe ianao io mihitsy za ohatra ny tena tsy dia makaizy ty hoe ianao io mihitsy. Alleloia. Nanananaka miteraka zazalahy rehefa antitra tsy mantitra na ny tanoranao ny resaka eto fa Andriamanitra manatanteraka ny teniny. Andriamanitra ny eny sy ny amainina zay teneniny dia tanterahany. Alleloia. Ary 9 ny anaran'ilay zanany izay teraka tamin'ny Sara dia nataony Abrahama hoe Isaka. Ny dikan'izany hoe Isaka zany dia zao fiomehezana. Fiomehezana. Raha mba tsy nome zany ohatra hoe finoana nino dia finoana ny anarany. Raha hoe nanaiky dia ifanekena ny anarany. Raha hoe tsy fantatra fa ianao nome fiomehezana lasa anaran'ny zanaka ao nitady dilo isaka mijery dia fiomehezana ny hitanao. Ny anaran'ny dikany hoe Isaka dia fiomehezana. Azavain'ny Sara mantsy zany amin'ny 5 hoe ary Sara efa nampomezan'Andriamanitra izay rehetra mandray dia niara-mime amiko avokoa. Na ozy napoziliza koa ny laza amin'ny Abrahama fa hamponoany zaza Sara ka anjo efa niteraka zazalahy tamin'ny rehefa antitra izy. Rehefa misy zavatra tenenina aminao dia aza mehezana. Fa ny anaran'iny fitahiana tonga aminao iny fimehezana ary iso amponoana. Na zavatra tsy mampiny olona ary na nareo mivady ary miara-miandry zavatra anankiray vadinao tsy mino vadinao me fianao aza mime ary zay ataonao. Alleloia. Zay toe-ponao eo ny anaran'iny fitahiana iny tonga eo. Fa ny Sara Isaka ny anaran' zany fiomehezana. Ny sambolahy zao fahatokisana. Dia hoe hitoko ny anaran'ny zanany zany rehefa miteraka izy. Ay zany ny dikany hoe Isaka fiomehezana. Alleluia. Alleluia. Teteny aminao hoe manana finoana. Rehefa Andriamanitra no miteny, raha tantarabe miteny dia mehezo. Raha olombelona miteny dia mehezo. Fa Andriamanitra na Andriamanitra raha miteny hoe anirinify ny akoho dia aza mime. Alleluia. Vita ny amin'ny indry nananjanaka ry zareo. Vita iny azo ny zazakely. Vita iny zany nananjanaka teo. Fa teto hoe Isaka tonga ny zazakely nahazo zaza. Le nirina le tsy nananana. Le ozy ny fomba fiteny hany mbo hita. Zavatra tsy hita hatramin'izay hita nananjanaka amin'izay. Faly. Tena faly Abrahama. Abrahama efa Abrahama moa izy. Faly Abrahama sy Sara. Ary lasa tena nitraka amin'izay mandeha ny an-dalana. Iagara no nroahany voalohany. Satria Iagara le mime azy foana fa tsy niteraka izy. Ry havana malala. Tena tahin'ny tompontsika. Tsy maintsy tonga aminao io zavatra ampanantenan'Andriamanitra amin'io zavatra andrasanao io. Ary tsy maintsy hifalianao io. Ary tsy maintsy ho hitan'ny manodidina ianao hifaly amin'io. Dia hitan'ny olon-drehetra niteraka izy mivady. Afaka mimeny olona. Atao ahoana moa? Izy mivady ary mba mime. Fa tsy maintsy hitsahatra any ny fimehezan'ny olona rehefa mivoaka io lehilahy fimehezana iny ianarana. Dia faly. Tena hitako eto mihitsy ny fifaliana teny amin'ny Abrahama. Hitako eto mihitsy zany hoe mijery an'i Isaka izy dia tena hoe tena fier amin'ny Isaka izy. Tena hoe manana tena napetrany amin'ny Isaka daholo ny fanantenana. Tena mieritreritra hoe manana tena namolavolan'i Isaka izy. Tena hoe io ny fiainana manontolo. Andriamanitra nandinika azy.
any amin'io andininy faharoa amby roapolo isay Genesis toko faharoa amby roapolo io ny soramary dia ny zan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Andiny voalohany rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama ary hoy izy nitia. Mbola nitia any amin'ny andiny faharoa amby roapolo io any amin'ny toko faharoa amby roapolo efa tia ariana be natsony izy tany amin'ny Genesis toko faharoa amby folo nitia manaiky ho avy faharoa amby roapolo mbola tsy miovy zany Abrahama zany. Abrahama itia. Alleluia. Ianao zao raha natson'Andriamanitra 5 taona lasa ka raha ho atsony ianao androany mbola tonga eo ve ianao amin'le toe-po anao 5 taona lasa. Fa i Abrahama mbola teo izy. Abrahama ohatrany tsy teo intia. Alleluia. Zary avana maniry mba maniry raha mbola tsy tonga Jesosy any arinany 20 taona mbola atson'Andriamanitra rado itia tompo. Alleluia. Zany mba fanariko zany. Fa tsy niova Abrahama itia hozy izy. Ary hoy Andriamanitra eto ny zanakao ny lahy tokanao satria tsy nanana fa tsy io Abrahama izay tianao dia Isaka ka makanesany amin'ny tany Moria. Ary ateroany izy ho fanaritra dodorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminy. Zany hoe le zavatra nendrasana efa ela lefa mba nitomanina ny ranomasom-pifaliana mihitsy hoe tonga ihany na anao aro zaza na anao tena tsy fatara fifaliana fisakafoanana hoe tena nahazo zaza retany ren-danitra nivoaka tamin'ny gazety rehetrarehetra nalefa ny story nalefa tany anaty groupe rehetrarehetra tena hoe tena naparitaka mihitsy zany sary Isaka zany raha amintsika efa amin'izao fotoana izao. Rehefa isy Facebook tamin'izany any anaty story hatramin'ny havana misy story any Isaka sary Isaka daholo tamin'ny teraka. Publication momba ny Isaka fotsiny anatin'ny compte-ny Abrahama. Hay dia iva mifoy izy mba miaraka mandehandeha miantsena kely izay mianaka mamy re olona ny zanaka any amin'ireny groupe hoe ankohonako zanako sy ny ankohonako dia any Abrahama mampiseho sary Isaka mba mihina teny mamy kely aminareo izy fa anniversaire ny androany. Zany tsy nalala hoe nananjanaka Abrahama ny reharehany io fifaliana ho azy io ary azonao ataony mifaly amin'ny valim-bavaka nda nifaly io teny ijoroy vavolombelona ampisehoany olona fa nitahanao Jehovah'Andriamanitra. I Abrahama tsy nafeniny zany ny reharehany. Halleluia. Tonga nefa fotoana hozy Andriamanitra Abrahama meo anandra io to fanatitra velona ho anay io mahavariana fa andininy faharoa no ny teny an'izany Andriamanitra andininy fahatelo tsisy hoe any amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo dia mbola nandeha indray aloha Abrahama dia any amin'ny Genesis toko faharoa efatra amby roapolo vao namaly izy tsy mahoana tsara hoe omena anao dia any amin'ny Genesis toko dimy amby roapolo fa hoana ihany ary zany hevitr'Andriamanitra zany dia mbola lasa indray Andriamanitra nandeha niaraka tamin'ny Lota dia Genesis toko fahatelopolo dia tena hoe tena hoe Isaka mihitsy ve tena tiana omena. Dia any amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo fa ahoana kosa Andriamanitra ny teny fanao an'izany. Genesis toko efatra amby telopolo tena mory fianakaviana Abrahama nanontany ny hevitra ny fianakaviana. Dia Genesis toko fahaenina amby telopolo dia niresaka izy Sara ary Genesis toko fahafito amby telopolo tezitra be Sara ary dia nandà hoe tsy mety omena an'izany. Eny zany mihitsy tena hoe tena zany mihitsy ny hevitra ao Andriamanitra hoe le Isaka mba nomena anany dia hoe omena. Andriamanitra mba tena mba atao sery hoe Andriamanitra. Tsy zany ny zavatra nitranga. Genesis toko faharoa amby roapolo andininy faharoa meo anany zanakao atero ho fanatitra hodorana ho ahy izy. Tonga dia andininy fahatelo dia ny fo maraina i Abrahama. Ny fo maraina i Abrahama zany hoe tsy nahita toristy tao anatin'ny torimasony tao fa maika ho aiza maika anao ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluia.
sitrapony a fa sitrapon'andriamanitra raha sitrapony Abrahama matory akaikiny eo foana Isaka miaraka amin'ny foana Isaka fa tsy ny sitrapony hoy Jesosy aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao ary nefa rany de tena sitrapon'andriamanitra foana ihany natao ninona fikasantsika ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy atao zay tian'andriamanitra ny atao satria izy ny andriamanitra hoy tena marina izy ny Jehova aloha izy anao zay tiany atakatry Abrahama zany tonga de ny fo maraina izy tsisy alaharo tsy niresaka tamin'ny Sara akory izy satria tamin'izy vao niresaka voalohany tary izy sy andriamanitra rehetra nahoana ny antsony ny Sara indray rehefa ty arina tsisy hoe adevitry mivady nalainy satria andehanao sitrapony ray izy ry havana teto Andriamanitra tsy nampifilafila fa Andriamanitra teto tena te hiteste tena te anandrana hitsapa zay mafizantoetra azy fizantoetra te izantoetra ny Abrahama manahoana ny amayan'ny rano nahoana ny toe ny hafanana tarotsika rehefa mana rano de atsofoka kely ny tanana manahoana izy ato mamaisa mangatsika sa efa matimaty Andriamanitra te hitsapa nanam-panahiny Andriamanitra hoe i Abrahama le tia be anay iny ve mbola tia avy izy efa misy zavatra anankiroa zao nampiakarin'Andriamanitra niakatra teo ambony mizana Andriamanitra nampiakarina teo ambony mizana Isaka ary Abrahama ny balance iza anao ny sitrapoko anao sa tsy anao raha tena amin'ny fisainana maha-olombelona raha amin'ny aran'ofo isika reto de zao avy fanapahan-kevitsika tsy nomentsika tsy nandeha tamin'izany tsika entitsika nitsoaka Isaka entitsika nitsoaka Isaka hoe mba marina mafy kosa ny zanako raha hoateriko an'izany nahitako anio efa takiny ahoana tsy miditra amin'izany aho izy isika i Abrahama mifo maraina fa tsara fantatra anao inona amonany Isaka ve tsy ny amonany Isaka ny tao anany mibasaka tao an-tsaindry fa ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ny masaka tao an-tsaindry misy fotoantsika hoe mety tao anaty tsy fahasalamana mihitsy tsika de nangataka tamin'Andriamanitra tsika mba homeny fahasalamana rehefa nomeny fahasalamana tsika de salama aveo tsika de tehirizitsika mafy mihitsy ny fahasalamana iny sa mbola miverina marary misy olona anaty fahantrana tanteraka tena tsy nanam-bola mihitsy ary matetika misy karazan'olona ohatr' zao ohatra hoe mahantra be mihitsy izy taloha de lasa manana izy aveo de kahidy be mihitsy izy aveo tehiriziny ny voliny ole olona anankiray mpanao boxe zay zaho izy ny eretiko miady eo ambony ringy de zao vao hitako zaho izy olona mahantra kely taloha mahantra kely zay taloha tena mahantra fa natonga ny lasa manan-karena sozy izy miady manao boxe zay de resina iny fahavalony de mahazo volo zay mipefa maresy de zao izy zaho izy vao miakatra eo ambony ringy de ny eretiko miady amin'ny fahavaloko io to de fa tezerana de mijery anazy de zao ny ataoko an-tsaina hoe tsy maintsy reseko ty vonoko satria nitady amerina nahako antra indray de tonga de tezitra be amin'ny adversaire izy de tonga de zao ny an-tsaina hoe ianao zany mitady amerina na iverina antra de vonovonono de maresy izy ry havana be de be ny olona nety nambavaka mba hanam-bola rehefa nanam-bola am'izay de zao iny voliny ny lasa andriamaniny hitambavaka raha natafa tsy mety mahita vady dolo hivavaka Jesosy io mivavaka mirehatra tonga tokoa le vady de izy le vady vao miaraka ozy de fa teny le vady
fanganareo mivavaka sindra koa ny ivavahana anyzany fa ivavaka zany de vatety tsy de hoe ivavaka rehefa ianao komba manary nefa mba misy fotoana ka tsy manelingelina tsika zany ianao mivavaka zany e tsika tokony mba andehandehandeha sy tada kosa eny ary allo pastera ohatra ny somary misy programme kely a misy antony manokana tsy de afahako miditra zoom intsony eo ihany fa sao de verinao lasa lavitra fa eo ihany fa misy lasa miteritery ny fotoana fa manaraka anareo foana mpitondra mivavaka anareo e fa eto ambavaka raha lava tena tsisy asa mihitsy fa firy manomboka le vavaka tsika amin'ny 10 alina tonga eo aka io izy amin'ny 10 alina azo ny asa veloma ianao ry vavaka fimenina fa ifo maraina ao izy le ranabavy zay sanga mba tsy afaka anaraka anao fa fo maraina rapitso tsika angamo izy fo arivo fo maraina daholo rapitso zany fo maraina koa e fa zay eto foana halleloia ryavana nanana fanahin'Andriamanitra ndrao lasa ny saka ny fony Abrahama satria fantatr'Andriamanitra fa any Abrahama ny fony Abrahama an'Andriamanitra hatramin'izay nanam-panahin'Andriamanitra manahoana ny fitiavany Abrahama fa tena lasa Abrahama ary nytanterahany hatramin'ny farany tsy tamin'ny fiatsaram-belatsy satria tsy fantany fa fizahan-toetra io fa raha fantatra milonga hoe fizahan-toetra izany tsy nandeha nitondra nisaka fa tsisy niteny mihitsy hoe fizahan-toetra io fa tena izy io tena ho ateriny izy sakrifisy ny anarany io anao zay tsy malala le kely mba nananao lehilahy tokanao zany ho alainy eo an-tananao ndray zao no tanaty eritreritry saka voalohany tsy maninona zany nangamy fa tsy nisy ary taloha ny vita ihany alleloia andao fa tsy maninona zany jeroko avolombelona nareo amin'ny zay mivady niditra voany vavaka 5 taona lasa ohatr' zao 9 taona moa zany zao 9 taona lasa ohatr' zao de zao ny zavatra nitranga ary mba tiany ampianarina anareo ty toe-poty zay niditra nitrosanay efa 1 miliara tamin'izany rehefa niditra ny vavaka zay ny zavatra teo ampilatananay mivady zay tao zany mivatra tomobila efa tsisy ninona tsony teo ampilatanana ny trano lasa ny mpanjana bola ny tany natao antoka tsisy ninona tomobila ray tsy zarizary tomobila tsy zarizary kely zay de moto zay mba teo ampilatananay mivady nanomboka ny vavaka de mandeha moto zay mandeha mivavaka fa le tomobila amidy ary atsisin-dalana ary de i tomobila amidy io antenaina fa tena andaovana trosa anampy amin'ny fandaova trosa lahy tokana ohatra ny isaky mihitsy le lahy tokanao fa zao ny zavatra nafinaritra ny vavaka zay fa nanomboka vavaka mihitsy zay mivady tanatin'ny fiangonana de mitory teny eo le olona atao am-piangonana de miteny zany izy hoe misy asa ho ataon'le fiangonana misy asan'Andriamanitra ho atao anefa tsy ampy ny ampelantanana de manetanetana ny olona eo izy mba tohaniny asan'Andriamanitra sy ny sisa zay tamin'io vavaka vaovao ravana malala tena tao anatin' zany toriteny zany tena reko misy fanahin'Andriamanitra mamaky mafoiza tena reko tena misy fanahin'Andriamanitra manosika na hanao zavatra nakasika be anay na mitsy le toriteny hoe tena ny asan'Andriamanitra tena ho aleva fa tsy ampy ny ampelantanana sy ny sisa voatapitra ny toriteny lasa nanatina mampitao anaty toriteny
lasa fa tamin'izany mifampisaraka mitoerany lasy ny vavy rehefa mivavaka lasa anatina mampiona ono a neno a andao ary neny a le tomobilitsika anankiray io andao mena ny fiangonana hoa ny zavatra tena fahagagana mirakla tsy hisy ohatr' izany ny vali tenin'ny mampiona ny teny tampoka hoe izy koa ny vangin'Andriamanitra ohatr'izay tena mitovy tena famangina mitovy hoe atolory famby mihitsy aloha naino le teniny hoe izy koa tonga dia resy lahatra tsy vadivady foana ny olona dia eritreretinao hoe ianao manana trosa amina miliara efa ho miliara zavatra ampilatananao io lahatokanao io zany le lahatokana kely vita ny toriteny anatina n'le mpitoriteny any hoe zao rahalahy tena ny famangin'Andriamanitra dia zao atolotra ny fiangonana manana tomobily zay ho atolotra ny fiangonana ny asan'Andriamanitra zay ho atao oraka atao am-piangonana tena taitra be ny olona satria zao tsy tokony ho amin'ny toeran'olona ohatr' izany mihitsy olona boka ny trosy manana lahy tokana kely ary atsisindalana ary misy ohatra hoe aventre 033 11 068 18 zany numéro taloha zay tsy malala gaga ny olona ary zany misaotra an'Andriamanitra tsy niandry an'Andriamanitra ny teny hoe meo anahako halleloia fa zao ry havana malala zao ny eo an-tsainy amin'ny vady fa saika 4 mihitsika rangaha tsy nisy io taloha Isaka angeravana efa tsy nananjanaka fa ozy izy Isaka hoe ozy izy Abrahama hoe taiza moa io avy tamin'Andriamanitra any io tsapany Abrahama nanao soa Abrahama iza ny tiako Isaka sa le mpanome Isaka iza ny tianao Isaka sa le mpanome Isaka fa everinao fa raha Andriamanitra nanome any Isaka ve ny miteny eto aty Isaka dia everinao fa Andriamanitra tsy manana Isaka omenanao tsony ve io ozy izy Davida ny amin'ny Salamo 140 izay anisan'ny tenin'Andriamanitra tena mahafinaritra ozy Davida Salamo 140:5 Jehovah ny anjara lovako sy kapokako ianao mampaharitra ny anjarako ny voafaritra manjarako dia amin'ny tany mahafinaritra eny manandova tsara zao rehefa natao an-tsainy amin'ny vady trosa zany tsy vola ny vahaolana fa Jehova halleloia eritreretinao rehavana fa izay tao anatin'izany trosana izany tamin'ny voalohany zay mitaitaina resaka volany ao anatin'izay andotrosan'ny olona ianao dia volany ilaina fa misy fotoana tsy volany hita ary tsy nahita vola mihitsy koa fa inona ny hitany voalohany ozy ianao tanan'Andriamanitra tadidiko misy fotoana iona amina olona tompotrosa dia tadidiko mihitsy le rahalahy anankiray zay namako ka izy maditra be zay be teny ratsy be zay izy nafalina teny sady teny ratsy io ny azy raha feheza teny anankiray ka misy teny anankivalo dia ny anakenina amin'ireo teny ratsy tsy maintsy misy teny ratsy kely foana ary mitabataba be fa tantara zany andeha hoe anana ny vola ka hiteny aminazy hoe tsy misy vola zany misy fotoana tonga any aminy aiza ny vola tena mbola tsisy tsy tapitra akory ny teninao tonga dia teny ratsy vararien'ny olona rehetrarehetra tadidiko eo 67 eo zay eo misy restaurant zay dia eo zay no miresaka fa en'ny olona anaty restaurant maheno ny olona mpiandry boucherie ivelany maheno ny teny ratsy manompa hoe tsy nitondra vola zavatra nafinaritra dia zao misy fotoana mba mitondra mampiolona ihany mba andao mba hiaraka dia mba manana matikena maso izy tsy miteny ratsy izy tsy miraran'izany vao miteny hoe tsy nitondra vola dia opaopainy eo mason'olona eo anao vavaka nanomboka ny vavaka ravana mbola tsy nisy vola fa miona aminy amin'izay fa mikombona amin'ny vavany ravana tsy miteny ratsy lasa olona malefaka zany be
mba tsy zay avokoa sary fa izy nge tiany ilaina koa sary rado le vola ianao fa ho avy zay de teneny fotsiny hoe tsisy teny ratsy alleloia avaizy zany avy am'le anjara lovako tsy le vola fa le Andriamanitra ravana be de be ny olona rehefa mahazo zay ilaina amin'Andriamanitra de entiny mitsoky iny tsisy raha an'Andriamanitra lasa n'inony ny fony manontolo lasa n'inony ny fony manontolo mianara ianao manomboka androany inona mampahory anao io vola anaty fantrano ianao am'izao fotoana zao entina mavaka fa za miteny anao apetrao de n'izao sahady hoe Andriamanitra ianao foana ny tiako natonga azy amin'ny vola ozy mantsy an'le rahalahy anankiray anaty fahantrana kely zay le tokantrano de ho avy any zay mivady hitsodrano tam'izany ka zay rehefa hitsodrano tokantrano de zao ny ataonay manaovinareo lista eo amin'ny taratasy inona no mba fanirianareo inona mba zavatra tianareo ho tonga eo amin'ny fiainanareo fa hoe tsika mbavaka zany aby nafinaritra le finoana izy menakavy avonitra de ny ambaravarana ny amrindrina feno lista halleloia de anisan'ny lista an'le rahalahy hoe mba hanana 4-4 zao no teniko taminy tsika mbavaka eo latsaka ny rahamasoko etan'le finoandrareo an'le listana zavatra nangatahary misy hatramin'ny zavatra tsy apozinao mihitsy hoe tia mba tiako ho tonga zany ny atao finoana halleloia ao amin'ny fotoana na de tsy afaka hitetin'ny tokantranonareo ary zay ndray mampionina ny programme antsika manaraka ao amin'ny fotoana jerentsika amin'ny fotoanan'izany hitsofana rano anareo rehetrarehetra ireo nareo rehetra mpanaraka fandaran'ireo ho asitsika fotoana anankiray de mba ho atao ohatr'izany koa ianareo hitondranam-bavaka ny tokantranonareo fotsiny hitondranam-bavaka ny fiainanareo fotsiny mety indray alahady tsy fantatro ohatry ny hamangy anareo ny tokantrano zay fa mbola amin'ny alalany live eto ihany ataovy ndraiky ny lista halleloia fa zao niteko tamin'ny rahalahy io zao rahalahy ahazo 4-4 ianao hisokatra ny fiainanareo menakavy fa zao de efa teneno fa io tômôbila azonao io hitondray olona mahantra sahirana entinao mandeha manao raha afaka tendrombohitra zay nge raha ohatr' zany eritretinao tam'izay vao nivavaka nandeha namonjy vavaka tendrombohitra zay nandeha tongotra zay mianakavitra telo mianaka fity tam'izany mbola trotrona kely fity le nitoro-teny teo mbola trotrona kely halleloia nandeha vavaka tendrombohitra nandeha tongotra ny vavaka voalohany zany tsisy ny olona manao fanana rehefa pentecoste matsy manao voalombokatra ny olona nanatitra voalombokatra zay mivady tam'izany tsy nisy voalombokatra tonga ny fotoana ny fanatitra tam'izany tena zao mba teniko jesosy tsy manana androany halleloia fa taio afahanana ao arina de ho hitanao ny ataoko halleloia nandeha vavaka tendrombohitra zay lavana nandeha tongotra miosombovo koatry n'inona nandeha tongotra nandeha taxi ihany moa zany fa niverina ny taxi fa lavitra loatra tsy afaka nampiana tsony ny vola saika mba le hitan'ny olona reny de mamoaka tanàna kely am'le taxi tonga ozy jesosy hoe mihetry mandeha tongotra halleloia fa zao heritaona tao aorianan'izany nisy vavaka tendrombohitra manaraka efa nitondra 4-4 be le masaka olona be de be reny ny tenako halleloia ny andro aviona nanao vavaka tendrombohitra ny mahantrahantra rehetrarehetra netiko daholo halleloia ozy mantsy ny rahalahy ho azonao io fa zao tonga de zao etony mahantra etony sahirana ety manao vavaka tendrombohitra ny olona aza hoe manana an'io de nare maloto ny tongotrareo hiditra ny tômôbiliko tsy ry havana ampiasao ho an'i Jesosy fa io izan'Andriamanitra toetratsika izan'Andriamanitra toetratsika misy zavatra azonao amin'Andriamanitra de zao asa vela mahazo ny fonao mihoatra no Andriamanitra iny ary avana malala tena resy lahatra fa ny aho vaolako eo amin'ny fiainako tsy vola ary zay nampianarin'Andriamanitra ny zandry eritretinao hoe tômôbila ray teo am-pelantananay natolotra io tsy nisy nefa hatram'izay io le natokana le nendrasa nefa hoe rovina momba hanana tômôbila fananana anankiray ohatrandrenay zany hoe rado mampionina atolory ahy io amin'ny tendrombohitra zay tsy fantatrareo hitondrako anareo
to tena alefa ny tomobily miaraka amin'ny acte de vente to dia tsy nanana tomobily gaga ny vahoaka ary raha ny fianakaviana ny zany dia gaga hoe nareo tena hoe fadala fariavana malala raha inony tsy ampy teo amin'ny fiainanay inony tsy nisy inony nalen'Andriamanitra nomenay fa teneko alao zay efa ny vonona araka ny teny taminao zao efa se klasa 4 mihitsika ary neny tsy olana amintsika na tsisy aniny ary alao an'Andriamanitra satria tena nanaovana asan'Andriamanitra mihitsy alao an'Andriamanitra vonona ny andeha moto sy andeha tongotra raha mbola ilaina koa moto tsy olana zany hoy izy Andriamanitra aza matahotra halleloia tsy maty ngery avana Isaka teto iza ny teny maty Isaka efa andeha amono Isaka i Abrahama ole tenin'Andriamanitra i Abrahama any amin'ny Genesis 4:1-20 mbola nyteny an'izy ty aza manindritra ny tananao amin'ny zazalahy aza maninona azy koa anao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao ny zanakao dia nilahy tokanao zavatra tian'Andriamanitra ho hita dia zao halleloia manahoana ny toeponao manahoana ianao iza ny tianao io zavatra tsy hitanao hatramin'izay io ve ka raha omen'Andriamanitra anao io ndrao lasa nino fonao fa raha Andriamanitra kosa tsy tohizanao tianao foana ndrininona tonga eo aminao dia ozy izy Davida manandova tsara zara avana malala resy lahatra andrany mahatonga ny menakavy kely ny fiainanay zay tsy manamboly zay tsy hoe mpanan-karena fa zay tsy manan-java-mahory ary zay manam-pifaliana foana afaka possible tsisy vola na ny ariary fa ny fiainanay tsy vola mandrafitra ny fiainanay fa Jehovah Andriamanitra possible tsy vola ny hitako fa misy fitahian'Andriamanitra tonga alafiny hafa zavatra fantatry fotsiny dia zao tsy manan-java-mahory zay be dia be ny olona ngery avana dia io vola tsy vola ny fahasoavana sy ny vaholana amin'ny fiainanao fa Jehovah hoy izy Andriamanitra zany ngery valim-potianao ry Abrahama zany hoe na sanatry tsisy Isaka tsony indray ary eo mbola valim-poti hain'Andriamanitra misy zavatra tafa ataon'Andriamanitra indray manomboka androany ianao manana toky dia manana fitiavana n'Andriamanitra neny Abrahama ny fankatoavana ny fitiavana n'Andriamanitra tsy niala tao aminy na 10 taona na 10 taona na 20 taona na 30 taona na 50 taona tao aoriana ny tiavana an'Andriamanitra androany za teteny aminay betsaka ny zavatra azon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao lavalava ny tetentsika androany fa za teteny aminao ry havana malala manao hoe za Jesosy teteny aminao amty androany ty fa mizaha toetratsika Andriamanitra ary raha mizaha toetratsika Andriamanitra dia atao vitany fa izy mbola loha laharana amin'ny fitiavanao ao anatin'ny fonao mahaiza mihitsy ianao hoe za Jesosy ny zavatra rehetra tsisy avelako haka ny foko nanao tsy angetry hoe zara mitenanao zany tsika tsy hoe tsy mila vola mila vola tsika vola daholo mampidina ny fiainantsika fa reny aza vela isy haka ny fonao mihoatra no Andriamanitra io valim-bavaka zay nitediavinao io raha tonga eo aminao vao me ataovy zavatra akatoavanao an'Andriamanitra za mba eto ambavaka mba azo tomobile aho le ranabavy mba etiko mivavaka fa netina mbavaka na azo tomobile na nivavaka indray mandeha ary tsy nataony azy izy mandehandeha amin'ny tomobile i Abrahama tsy ohatr' zany zanaka ny tedaviny Julien dia nekana ren'Andriamanitra nafony nefa kaitsy naren'Andriamanitra izy fosifotsy Andriamanitra hitako zao halleloia hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka sy narovanao tamiko ny zanakao dia nilahy tokanao tahiny tompotsika rehetrarehetra mahereza aza vela misy maka ny fonao afa-tsy Andriamanitra aza
ole olona anankiray zay hoe zany aloha raha ny arenako mikitikitihana de ahoana zany raha kitihan'Andriamanitra taka ny Joba ny arenanao aza manao am'izany sahianao sary-piara raha Jesosy nikitikitihana ato anatiko ato tsy maraika halleloia rehefa tonga am'izany ianao de hitan'Andriamanitra ny ataonao samy mahery samy tahin'Andriamanitra za resy lahatra tsy tonga fotsiny amintsika izany ten'Andriamanitra zany misy olona ho zarain'Andriamanitra ndray eto halleloia teny fikasana ho tanterahana ka de tahin'ny tompontsika rehetra tsika no antira mahafinaritra be ty elaela izy ty sy nataontsika hoe za Jesosy nasarotra amin'ny lalana namora na ahoana za hanaraka anao za katoanao za itianao samy tahin'ny tompontsika rehetrarehetra halleloia ibabaka tsika hoarinan'izany I'm
Alléluia. Rahantsika bavaka izany toriteny zany rehefanao malala. Dia tsika rehetra hiara hiteny hoe Jesosy io anaraka anao foana, na eo ny fizahan-toetra, na eo ny fitahian'Andriamanitra, na tonga ny teny fataterahany teny fikasana na mbola miandry, anaraka anao foana. Alléluia. Za rehefa malala te hiteny aminao manao hoe tao ambadiky ny fizahan-toetra sy ny fasahian'ny Abrahama mbola nakatoan'Andriamanitra dia tonga ny fitahiana, niteraka Isaka, tonga ry Jakoba lasa Israely, tonga ny zanak'Israely dia taka ny fasika ny ranomasina. Tao ambadiky zany mba fafoizana kely dia kely nataony amin'ny vady zany revana, ray volana tao aorianan'izany amin'ny fomba zay tsy takatry ny saina nanatanteraka Pasika izay tamin'izany fotoana zany. Zavatra efa tsy nampino intsony, efa nomesy isa raha mahita fiarakodian'olona tsara tarehy, fa ny alim-bavaky ny Pasika amin'ny fomba zay tsy takatry ny saina, izay lefa tsy nanana nanome an'ilay lahy tokana, le tomobila tsy dia zarizary zay ny nomena, fa nomen'Andriamanitra fiarakodia tena raitra tsy nisy ohatry zany, mety nananatanteraka alim-bavaky ny Pasika. Eto kitenenana anao manao hoe tsy mahafaty antoka ao amin'Andriamanitra. Ny olona no tsy samy zatoetra an'Andriamanitra, fa za teteny aminao fa tsy mahafaty antoka ny mankatosy ny zatoetra an'Andriamanitra. Ho tanteraka aminao akohane zany, Andriamanitra no ifikiro riavana, Andriamanitra no tiavo. Ekeko fa ela ny andrasanao valim-bavaka, ekeko fa tena hoe miandry sy ny andrandra fatratra ny valim-bavaka io ianao, fa aza vela io maka ny fonao mihoatra no Andriamanitra. Fa efa manana valim-bavaka lehibe tsisy ohatry zany ianao, dia Jehova valim-potianao, Jehova anjara lova sikapokanao. Aza ataonao misy zava-dehibe mihoatra amin'io zany. Sotranao zay Jesosy tamin'ity androany ity raha afaka nizara indray an'izany teny zany. Misaotra Jesosy satria tena avy aminao ny teny, ary misaotra Jesosy satria tafepita tamin'ny reto mpanomponao reto. Nangatahako aminao raha kovy ny fanahinao masina ny teny nolazaina teto androany. Any am-pony reto olona reto haniry hitondra finoana marisika angeza be, hampiakatra ny finondry, hampiakatra ny fitiavana ianao sy ny fatokiny anao Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ane ho anao. Tahio Jesosy zay rehetra tonga teto izy androany. Tahio zay rehetra tonga nandrehan' zany teny zany teto androany. Jehovah Andriamanitra tsy toa mba tena hoe tsy misy na dia ray aza hiala maina, fa samy hitombo any anatiny avokoa zany teny zany, ampandroso azy ireo ara-panahy amin'ny fitiavana anao sy amin'ny fahatokinanao. Misy saotra Jesosy era laza saotra sy voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako nefa betsaka ny andrandray reto olona ireto amin'ny fiainany Andriamanitra, ary tsy ary voatanisako zany. Fa ianao kosa ilay Andriamanitra manan-kare-pahasoavana, manana fahasoavana sy ny fitahiana lehibe ho an'ny olona rehetra zay tonga eto. Mihoatra lavitra noho zay nieritreretiny reto olona reto no ataonao Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Amen. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, mpandrotsika nanabavantsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona nanabava Erika. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tika rehetra dia manaraka tapaka mivavaka firenena ny tia ny tia, dia ary hivavaka sika ho amin'ny firenena sy hamaranana fotoana. Ry Andriamanitra ilay tsara indrindra vola saotra sy ny tera mankalaza ny lavanao ndraika ny tia ity Jesosy. Saotra noho ny fitantananao ny tsirairay avy mbola nafahana indray ny henao zany teny mamy
tsy afatra vaninao zany sotra satria mbola narovanao zay tamin'ny tontolo andro iny a mbola no mifamindraponao no mbola iainanay isan'andro Andriamanitra dia izany dia efa ampisaoranay anao Jesosy malala satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay dia mankasitraka tamin'izany teny marina izay mampitonga anao mpanofinao zany Jesosy dia mampianatra anay indray Andriamanitra ny tena ankatoanao satria fankataovana anao no lohara-pamonjena anay lohara-fitahinao anay Jesosy satria araka ny nitahinao an'i Abrahama dia tahaka izany koa mbola ho hitahinao anay raha tena hoe mankatoanao tokoa zay tsy mipikitra aminao Jesosy tandrety zay Jesosy tena hoe hitotro-tiavana anao Jesosy tsy amin'ny filamin-javatra na amin'ny fitadiavana amin'ny fitahiana Jesosy fa tena hoe amin'ny fitiavana anao amin'ny fo manontolo satria tsampanay Jesosy fa raha manalavitra anao fonay tsirairay avy zay dia ho zava-poana zay na dia azony atao ilay zavatra rehetra na dia azo fitahiana maro be azy zay Jesosy izay rehetra kasainay ho tonga amin'ny tenanay kanefa tsy manana fanatrehanao tsy manana anao amponay zay dia zava-poana ihany zay Jesosy mety avery amin'ny fanahinay mety ahafaty anay mihitsy ara fa misaotra Jesosy mbola nampatsiahanay indray ianao tamin'ity androany ity ny ahaizanay mifikitra aminao ny anaradianao ny ankatoanao hitandrina ny didinao eny Jesosy ny andeha amin'ny fahamarinanao satria ireo ihany Jesosy ny ahafahanay mitahiry ireo ihany Jesosy ny ahafahanay mijora ninona sedra izay lalovanay Jesosy ninona tafio-drivotra izay mandalo amin'ny fiainanay Jesosy dia androany eny mampianatra anay mba tena hitoky aminao hatramin'ny farany amin'ny fiarahana aminao satria amin'ny fiarahana aminao tena zavatra lehibe indrindra Jesosy dia ataovy atao fonay mandrakarivo izany fitiavana anao izany Jesosy mba tsy ala ty anatinay izany fa tena hoe mampitomboana isan'andro izany mba tsy hena ny fanomponay anao mba tsy hena ny fiarahanay aminao sy ny fanarahanay anao Jesosy fa tena hoe hiredareda ty anatinay foana ny fitiavanay anao ka atoky anao zay inanao zay satria anao Andriamanitra mahatoky Andriamanitra lehibe ianao manao zavatra rehetra Jesosy malala dia akasitrahanay tanteraka izany teninao izany ka angatàhanay dia mifanenao masina ny hitahiranay tsirairay avy hitahiran'izany teny izany ety am-ponay mba tsy hompiany fotsiny ihany zay nao fa tena hoe akatony teny Jesosy ka hitsatoka ty anatin'ny fonay lala izany teny izany tahaka ny sabatra roa lela Jesosy amelombelona ny fanahinay amoky ny fanahinay ary ampitombo ny finoanay anao Jesosy malala dia misaotra indrindra Jesosy misaotra noho ny fiarovanao anay tsirairay avy ny connexion androany Jesosy mba tapatapaka satria mamy loatra izany teninao izany na dia omaly ary izany tsy heninay dia androany mbola nampatsiahizinao indray izany teny izany dia tena isaoranay lehibe satria maro ny tianao voavonjy maro ny tianao tena handray an'izany teninao izany satria tsy tianao hiala mainty zay tsy tianao ho kivikivy zay vita pasika fa tianao tena hoe andresy zay Jesosy dia misaotra indrindra ka ankehitriny zay Jesosy dia mitondra mavaka indray ny firenenay tsisy miankina aminao izany firenena izany Jesosy malala tena hoe milan'izany teny fikasana avy aminao izany izany firenena izany Jesosy fa tena olo loatra mahantra loatra feno aizina loatra izany firenena izany efa tsy manana fanantenana tsony dia indray efa tsy matoky anao tsony ka anka mitodika amin'ny Andriamanitra fa misy ireo Jesosy anka miazakazaka any amin'ny fitahiana fotsiny efa tsy mahatsapa an'izany fitiavana anao izany tsony Jesosy mivoaka malagasy fa tena midradradradra mitady fitahiana mitady vola mitady arena satria mafy loatra amin'ny fiainana Jesosy tena angatahanay Jesosy mba tena hoe misy tanam-pitiavanao tena hirotsaka amin'izany firenena izany ny fahasoavanao tena handrotraka amenao an'izany firenena izany ka ahatonga an'izany firenena izany tena hoe akatoanao hitandrina ny didinao andeha araky ny sitrakao anaraka anao tena hoe angofanao sy tianao Jesosy satria raha hoe fitahiana ihany no dia davina na hoe teo afaka mifantatra azy amin'ny firenena izany dia mety ho very Jesosy malala fa tena angatahanay ny fanamasinao mihitsy tena manga vola tsirairay avy Jesosy tena hitalohaona isan'andro efa latrianao izany firenena izany satria maminay loatra izany firenena izany Jesosy tsy tiana ho very izany firenena izany dia manandriny isam-batan'olo ianao Andriamanitra ka sy tsy mifonomboaka malagasy mba tena anatona anao amin'ny fototora amin'ny fitiavana anao fa tsy amin'ny filan-javatra Jesosy eny Jesosy amin'ny maha-olombelona dia mitady amin'izany fatratra mitady ny harena ety ambony tany fa ataovy tena mikatsaka an'ilay fanjakanao Jesosy amin'ny firenena izany
mangataka ny herinao zay Jesosy tena hiasa ao amin'izany firenena izany, hamindra fo amin'izany firenena izany ianao ka hanova fitianam-baovao indray, hanome fanantenana indray ny vahoaka malagasy Jesosy, na dia efa maro areo nefa tena kivy amin'ny fiainana Jesosy dia ampaherezy indray amin'ny alalan'ny teninao, ho azo indray amin'ny alalan'ny teninao ao anatin'ny torimaso lalina Jesosy. Andio Jesosy ny olona marary, ny olona eny amin'ny fonjy eny Jesosy mba tena hanantona anao, reny tokantrano tsy manan-kelofany reny Jesosy, reny olona mahantra tsy manana antenainy reny Jesosy dia ataovy mahatoky sy manantena anao satria ao aminao irery ihany Jesosy ny hery farany, ao aminao irery ihany ny famonjena. Dia misy mahatoky izay Jesosy fa tena hoe mihenim-bavaka ianao satria fantatray fa ataonao tanteraka izany raha ny izay Jesosy dia ny tokoa izay fa ho tanterahanao amin'ny firenena izany ka hanova ny tantaram-piainan'ny vahoaka malagasy indray ianao dia izay rehetra izay mihaino teto kosa Jesosy raha andeha atody dia apetraka teny am-pelam-tananao ny torimaso maminay Jesosy mba tena andrem-piadanana izay ka raha ifo maraina izay dia ana-pifalinana dia tsy mbola azonay raha mivalibavaka na dia mbola tsisy fitahiana lohanay Jesosy dia atao tena feno fifaliana ty anatinay, atao tena manjaka ty anatinay fiadanam-po satria izany no tena ahitana fa miaraka aminao tsy ny vola ihany fa ny fiadanam-po sy ny fahasana. Fiala-maina fotsiny eto efa tena hoe hoentina hiainanay izay rehetra voatory teto sy voalaza teto Jesosy dia tahiro amin'ny koa Jesosy pasitera mivady ianao mijery manokana azy eo sy ny fandaharana Jesosy arofo mandrakariva satria fitaovana iray fandraisanay aminao bebe kokoa Jesosy dia misaotra indrindra misy izao fotoana izao foana Jesosy izao fotoana mamy izao dia anao midera sy laza voninahitra mandrakizay. Aleluia, aleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka nanam-bavelika antsika tao anatin'izany bavaka matsiro be izany dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny hamaly fitianao raha nabavy dia tahin'ny tompo izay irin'ny fonao ho tanterahan'Andriamanitra dia ho tsapanao ny vokatr'izany asan'Andriamanitra izay nataonao teto izany. Misaotra rehetra koa nahatratra fara lavalava fotoanantsika androany satria tena zava-dehibe nazavana antsika an'izany rehetrarehetra izany tapitra treto fotoanantsika raha mbola tsy tonga any amin'ny raman'anitra Jesosy dia eo andretondrayntsika raha-pitso tahaka izao indray. Mbola tsy mandeha aloha ny radio aza matahotra rehefa tsy hoe dia efa andehanako ako indray ny radio ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy raha-pitso indray tsika mihaona. Tahiny tompo daholo dia mahereza hatrany hatrany. Misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany. Amen.